de tena tanteraka avy amin'ny alalan'i Jesosy ve président tsy manaraka lalàna, tsisy manaraka lalàna, manapotika ny androm-panjakana, ina moa zany manao didy jadona, mangala bato ina moa zany tsy manaja ny demokrasia no tafiakatra fitondrana miaraka vava basy, tsisy mahazo miteny mihitsy. Milazana aloha laha mahazo miteny, tsisy mahazo miteny mihitsy migadrainy dôlidôlidôly izy ny tafiakatra. De tena zay marina ve le volonté ny Jesosy, zay marina ve zavatra ina moa zany voalary Jesosy. Salama daholo lahady androany de ametraka adievitra mikasika ny resaka spiritualité zany androany, satria nareo zany avy mivavaka ary mininareo fa Jesosy no mandahatra zao rehetrarehetra zao, zava-misy tsisy tanteraka raha Jesosy. De ny fanontaniana mipetraka de hoe raha Jesosy marina mandahatra de zavatra mahazo migasy am'izao fotoana zao ve fadiran'ovana mandritry ny androm-piainana ziska maty, ary maty alohan'ny olona ny gasy ka nalahary Jesosy ve hoe ho faty alohan'ny vazaha ve ny gasy, satria ny vazaha espérance de vie moyenne 20 taona, ny gasy 4 taona de fa maty. Ka rehefa mamaly resaka de aza asina ina moa zany ny andinina amin'ny baiboly vazavao hoe tena Jesosy marina ve ny mandahatra ny eto tany. Maninona raha ohatra ka itsika gasy de tsy mahita mangirana mihitsy amin'ny fiainana eto ambony tany, fa de nahazo président ina moa zany lazaina fa hoe tsy zatra tanteraka raha tsy Jesosy de tena tanteraka avy amin'ny alalan'i Jesosy ve président tsy manaraka lalàna, tsisy manaraka lalàna, manapotika ny androm-panjakana, ina moa zany manao didy jadona, mangala bato ina moa zany tsy manaja ny demokrasia no tafiakatra fitondrana miaraka vava basy, tsisy mahazo miteny mihitsy. Milazana aloha laha mahazo miteny, tsisy mahazo miteny mihitsy migadrainy dôlidôlidôly izy ny tafiakatra. De tena zay marina ve le volonté ny Jesosy, zay marina ve zavatra ina moa zany voalary Jesosy. Zay le fanontaniana mipetraka, satria za fa hainareo fa za tsy mino am'zany, za tsy mino am'zany hoe voalahatra ohatr'izany ve le fiainana ty. Raha ola tena be famindrapo i Jesosy tiany gasy izy tianao Jesosy ozonareo tianao Jesosy zay mahatsara zay mahasoa nataon'Andriamanitra zay foana ny averimberinareo de ny mahasoa atsika ve zavatra miantsady atsika ao Madagasikara tsy mahita ina moa zany fahasambarana mihitsy, tsy mahita fivoarana mihitsy. Teo zao manana tena mba hoe nisy fifidianana zany de mba hoe ifidy amy safidy ny malagasy hoe iza ny filoha mety ahavotra ny Madagasikara io. Rehefa fantatra fa fitorany Andry Rajoelina tamy 2019 jusqu'à 2023 de catastrophique. Voamaly tao amy Real TV no milaza hoe nisolotra daholo ny vidim-piainana, tsy sara tsy nisolotra voamaly io. De misy amy publication na Facebook any hoe niakatra daholo ny vidin'ny zavatra amty andro fety ty rehetrarehetra. Ka mbola tsy manomboka akory Andry Rajoelina de fa zay le izy, satria Andry Rajoelina tonga zavatra rehetra zany. Ka mbola isy laza ihany fa hoe Andry Rajoelina no avitra ny Madagasikara io mahatonga anazy voafidy, fa tena pira ary manengana tanteraka Madagasikara. Fa tena mipetraka zany, za tsy mila andinina amin'ny baiboly avoka satria Salomona, satria Davida, satria izy moa tany Kanaana zao tsy mila an'izany, fa fanontaniana fotsiny hoe Jesosy ve no mandahatra ny zava iendrany gasy am'izao fotoana zao. Fa en tout cas de tena mijaly faharoa am'izao tontolo zao amin'ny anoanana nonany gasy. Mafy iny zany faharoa am'izao tontolo zao zany betsaka ny firenena zao tontolo zao de maninona ny malagasy faharoa amin'ny anoanana nona. Mbola isy mizay sesita hoe ina moa zany Madagasikara tsy maintsy mandroso, de mbola misy manatena nefa de ny anoanana na ny kibo ara tsy voky de mbola andeha androso amin'inona. Ka
Sa zany ny réflexion noetiko androany de manontany tena hoe aminareo spirituel hoe malédiction ve ny zavatra mahazo ny afrikanina satria amin'ny afrikanina de ny mpitondra de ino mo zany mangaratra tsy sotry zany ny mpitondra ny corruption tsy sotry zany de mampijaly ny vahoaka manao didijadona izy de io na zany na pétrole na volamena na bois de rose na vatsoretretra io aondra ny mpitondra afrikanina na ino mo zany any France na kabetsahany any France daholo ohatrany zavatra ataony Ariane Rajoelina io de le vahoaka no ampesony isan'andro miaraka amin'ny jiorona koa ampesony isan'andro mena asa nareo ampesony isan'andro rehefa ny vatsoretretra falanatretra mivoaka zay tsy mivoaka ino mo zany manome vola kely ny mpitrandraka avy any ivelany de mitrandraka ny rehetrarehetra io ka natonga na efa ela ny eritreritran'izy io hoe misy explication scientifique ve hoe ny président africain na ny afrikanina mihitsy no tsy misaina ny président africain mihitsy tsy misaina na ny Afrika mihitsy efa natao ohatr'izany nefa tsisy explication scientifique anazavana hoe ny maintoditra ny afrikanina zany no ino mo zany ny bady be tsisy explication scientifique an'izany de na hoe mety manazava ka satria na vazatsy na efa nana civilisation fa lasa lavitra efa ohatrany hoe c'est une civilisation 1000 ans à l'avance par rapport amin'ny pays africain de zay ny nafahany vazaha manabady ny africain tsy mino zany satria na ny zanatany hafa ohatrany hoe ny vietnamien zanatany hafa ny algérienne ny marocaine tsisy azo ny vazaha ambakaina ohatr'izany fa ny afrikanina no azony la France ambakaina président ary président bady ny akabetsahana ohatrany Mexique io ka manontany amin'ny resaka fivavahana hoe tena le voalahatra ve le Afrika ohatr'izany satria natonga anany resaka liza de sendra tafajery nisy film ny Sean Penn sendra nandalo tamin'ny télé teo tamin'ny maly de nijery an'io de nitovy tsisy hafa amin'ny film ny DiCaprio am'le Blood Diamond izay resaka tany ino zany Sierra Leone zay firena manan-karena be amin'ny vatosoa Sierra Leone diamant émeraude de nefa de guerre civile fampitifotra isanandro no opposition sy ny gouvernement anatin'ny des années de guerre nefa arena be de mahantra velona ny vahoaka any Sierra Leone so moa tsy le président am'izao fa tsy haiko mitsoka sa maty sadidiko tsony de ohatra zany koa mahazo atsika manan-karena be amin'ny vatosoa volamena cobalta safira pétrole tsy zavatsy anatsika de mahantra velona na sakafo hanina raha tsisy korongotony gasy satria ny président miletra maximum sa zavatra any manontany tena anao hoe explication scientifique sa spirituelle sa hoe efa zay mihitsy raha ataon'ny Afrika hoe ny maintoditra ny afrikana natao anompo ny vazaha satria ny zavatra misy Madagascar ao Ariane Rajoelina de manompo ny la France mitatitra zavatra mankany amin'ny la France de lefa kely le inona moa zany le film ny Sean Penn io ahitanareo an'le hoe mitovy amin'ny Blood Diamond ny DiCaprio. La République démocratique du Congo est actuellement le théâtre de la plus grave crise humanitaire au monde, selon une récente analyse des Nations Unies. Dans ce qui a été décrit comme le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes ont déjà été tuées. Les massacres de populations civiles et les viols utilisés comme armes de guerre ont contraint des centaines de milliers d'habitants à fuir leur foyer. Depuis des années, les Nations Unies, épaulées par de nombreuses organisations non gouvernementales, tentent non sans mal d'apporter une aide humanitaire dans ce contexte de plus... Désolé, zany zany ny Afrika zany de tena guerre civile. Ny mpitondra de natao ino zany ampijaly ny vahoaka nefa de inona ny tombotsoa ny mpitondra anangona vola maximum tsy mety voko mihitsy de alefany de guerre civile zay foana ny Afrika ny tsika zao efa impiry ny raha mandrika atao Madagascar atao de ny Afrika zany de natao foana ny Nations Unies ande anelanelana efa misy fifidianana de
ina moa zany tsy maintsy ina moa zany tonga foana ny fanampina avy any ivelany mpamatsy vona velona tsy maintsy zay foana ve ny Afrika efa natao ohatry zay ve le olombelona le afrikanina mihitsy tsy mety mihitsy hoe azo président hoe ara-dalàna mba tena misaina mba hoe tena tia tanindrazana hoe le fiainan'le vahoaka arena misy le vahoaka mijaly tsy ahita mihitsy tsika président afrikanina mba hieritreritra le vahoaka fa de tsy maintsy iletra sy iletra. Les ONG se voient contraintes de recourir à l'assistance de sociétés de sécurité privées pour assurer la protection de leur personnel. La principale source du conflit est l'immense richesse minière du pays car... de inona mahatonga ny ady de io fanana karena ny Afrika manana karena be amin'ny kibotana de fampitifotra amin'io de miady amin'io. Belligérantes sont soupçonnées de prolonger les violences pour piller les ressources naturelles telles que l'or, le coltan, les diamants, le cuivre et d'autres minerais de très grande valeur, de plus en plus demandés par l'industrie occidentale. De reny jet privé reny maka ny vatosoa de na Madagasikara de reny mihitsy le tempo taminareo vo 3 andro zay misy jet privé any maka zavatra Madagasikara sa tsy teny hoe inona zavatra nolainy tany fa manjary manahirana de zao foana zany ny Afrika. En dépit d'un appel au cessez-le-feu et de la présence des casques bleus des Nations Unies, une détérioration de la situation humanitaire, l'augmentation de la pauvreté et de la corruption mettent en péril tout espoir de paix durable et de reconstruction dans ce pays totalement dévasté. De so zao de mitoy Madagasikara mihitsy le inona moa le jereo ny fantrana le tanàna voromotika de tonga ny vazaha ny mercenaire ohatrany Madagasikara any de tonga ny mercenaire ny mpivarotra ny mpanonga-panjakana sy miretraretra de mitovy tsisy hafa de zany hoe le président africain zany de asa natao scientifiquement natao tsy saina natao tia vola be natao tsy haiko tena zavana anazy sa zay ny lahitry Jesosy zay ny lahitry natao any Afrika hoe malédiction tsisy afa tsy malédiction jereo mifahoriny vahoaka jereo mifamono faty tsy haiko le afrikana mihitsy ny sauvage zao zao de ohatrany Madagasikara mihitsy zao jereo nge de reny vazaha ohatrany ery Mabito niaraka tamin'ny izy moa i Romy Vos reny vazaha manao ny aferany mitsofoka Madagasikara any ny conseil any Rajoelina vazaha ny akabetsahana miaraka mikirakira rehetra de vazaha de zao tsisy zavatra ataony afrikanina raha tsy mandihy de misotro de mivady de malony tsisy afaty zany jereo nge tena hoe tsy haiko zay mahatonga namanontany anareo hoe malédiction efa lahatra ve fotry zany ve nanamboaran'Andriamanitra ny afrikanina sa scientifique raha itenareo ka io mikasika ny sainy sososo maninona ninona moa zany ny aziatika tsy manao an'izany na ny Afrique du Nord fa manika ny Afrique noire io fitiava amin'ny vehivavy fitiavana fety io. Sexy, mais il y a ma nana qui m'attend. Vous prenez ce que vous voulez. C'est pour moi. Bien sûr, Mimi. C'est pas trop. Ça va, comprenez. Même jusqu'à la taille. J'étais obligé. De io zao reo vazaha reo zany miketriky de nivoaka amin'ny télé ministre ny teny hoe amboarina ny code minier ohatrany any Madagasikara io ny teny le ministre tamin'ny télé io hitanareo amin'ny anio alefako rehefa avy eo de vo anova lalàna mikasika ny fomba ino zany naovana ny vatosoa de tonga de reo vazaha reo no mahazo ordre de mission itifotra an'le ministre ohatrany foana any amin'ny Afrika manonga-panjakana jereo iandrany Rajoelina nitaritiny frantsay nitarika frantsay andeha anongana ny andra izy moa i Ravalomanana na misy fatiny karahany io de lasa ihany zany le afrikanina ny président sy mpitondra afrikanina miaraka amin'ny vazaha manongana zay olona mikatsaka ny anatsara le firenena io zao ny resaka code minier zao le ministre ny ino moa zany ministre ny ninina io de ry vazaha reo nitifotra lazy
les ONG locales pour la distribution des préservatifs. Sinon, on risque... Dites pas que vous allez distribuer des capotes dans les villages. C'est carrément faire la promotion du viol, votre truc. Il faut délai directement aux chiens sauvages. Let's show. That's what they for kill. Yo. Mbola drasa verina kely fa tsy locale pour la distribution des préservatifs. Bref, tsy hitako le séquence le misy an'le ministre ny ino zany andeha amin'ny télé. Des capotes dans les villages, c'est carrément... De tsy hitako le séquence fa kamo koa i programme anazy fa ny zavatra mission azony vazaha zany eto de hotifirina le ministre satria tifirina le ministre satria anovany lalàna mikasika ny ino moa zany ny fitrandrahana ny inona moa zany ny vatosoa de ny afrikanina ihany ohatra ny gasy ihany no miaraka amin'ny vazaha mandeha manonga mpanjakana no miaraka amin'ny vazaha anapotika ze olona mitady anao zavatra marina am'le firenena jereo mifandeha. Temps est clair pour moi. Je sens qu'on va sortir en opération. Félix. Pâté de maison, il y aura Brest. Yo zao misy maintoditra miaraka am'le vazaha m'organiser le fitifirana. So. Tango 1 fera partie d'un convoi de 3 véhicules. Les voitures avant et arrière n'ont rien à Zero, tsy maintsy misy foana zany afrikanina vendrana tsy hay mihitsy ahoana le anatin'ny atodohany fa miaraka amin'ny vazaha izy andeha hitifitra le ministre mitady mba andratsara le firenena. Ka zay la vendranana zay ve azavaina scientifiquement zay tsy possible satria ny atodoha mitovy fa de tsy hay mihitsy hoe ahina mahatonga an'izany miaraka tsokomboka amin'ny vazaha. Le véhicule cible est une Toyota Land Cruiser blanche Arctic. Hors d'Afrique. Stand by. J'ai envie de faire. À bientôt, Annie. So reny zao le convoi de amin'ny vazaha no mitifitra anazy de le ino moa zany ny afrikanina ny maintoditra ihany miaraka tsikomakomba am'le vazaha amono ny filony na ny ministre na ny olo marina tianao zavatra jereo ka raha valomanana ka ny iza moa raha tsy mazava de ohatra zany mihitsy le afrikanina ohatra zany mihitsy jereo zay ngamba ny zavatra tiako resana androany hoe le Afrika mihitsy ve no efa misy malédiction lahatry Jesosy no mahatonga ny Afrika tsisy afatsy zao ohatra ny Madagasikara am'izao fotoana zao lahatry Jesosy ve sa ny avendran'ny afrikanina nefa azavaina scientifiquement fa mitovy ny cerveau nefa rehefa dinihany nefa ny cerveau ny Andry Rajoelina ve moa tsy hita fa de ina moa zany zay sa mifantenana mipetraka voalahatra ve ny zavatra mahazo Madagasikara am'izao fotoana zao ny Afrika ve continent natao tsisy afa-tsy famonoana ohatra zao ny didy jadona ny ina moa zany fanaporetana vahoaka ohatra ny ataony Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de ny vahoaka mahantra velona tsy mihinan-kanina ny Afrika nefa ny harembe dalany vazaha. Bon dimanche daholo am'izay réflexion zay.